moa ve ny tsy mivavaka ampian'Andriamanitra koa. Dikan'izany de ilaina ve le mivavaka alohan'ny andeha. Zay le fanontaniana mipetraka. Salama daholo. Ny lohahevitra etiko ho fakafakatsika androany de hoe ilaina ve ny mivavaka rehefa andeha voyage. Ary rehefa tsy mivavaka ve anao mandeha voyage de hiara-ny loza. Ary ny olona tsy mivavaka ve mety arovan'Andriamanitra amin'ny diany. Noho izany ilaina ve le mivavaka sa tsy? Tantarako zavatra nareo zavatra nahazo ato tamin'ny herinandro. Za aloha zany tsy mivavaka. Nefa ohatrany voaro le diako zany. Ny diako zany voaro. Aty mantsy, satria ny diako tamin'ny fotoana io tsy ampy fanomanana. Tsy ampy fanomanana satria aty alohan'ny anao andeha voyage. Za avy teto an-trano teto andeha ho an'i Besançon aka entana. Dia tokony misy fiomanana tokony atao. Tsy hoe tokony mivavaka fa misy fiomanana tokony atao hoe ahoana ny ina moa zany ny toetrandro. Tsy voatsy mijery météo anao aty. Za tsy mijery météo. Nefa tamin'io andro io nilatsaka ny la neige voalohany. Aty zany alohanao andeha, afa moa any Madagasikara mialo Antananarivo anao makany Mahajanga de tsisy ino zany maina foana ny andro zany matetika. Na misy oram-baratra ara tsy ihany. Fa ty raha oram-baratra zany na tena misy ino moa zany tafio-drivotra, misy an'izany hoe orange ny météo, dikan'izany tsy tokony andeha tsony anao. Raha misy tempête misy ohatr'izany. De misy la neige. De akoatran'izany tsy nijery météo, de fiaran'ny garage io metiko. Zany aloha zany rehefa ohatra manamboatra fiara manko aty, tsy haiko Madagasikara anao fa aty andafy aty rehefa manamboatra fiara anao da apindra amin'le garage fiara hafa anao ahafahanao mandehandeha mandrapavitan'ny fiaranao da aveo avianao le izy. De fiara ny garage no netiko. De ny zavatra tokony natao zany tamin'ny fotoana iny de tokony jery hoe inona mo misy pneu neige ve sa tsy le fiara. Misy pneu neige ve sa tsy le fiara. Satria za tsy nijery météo. Raha fantatro hoe ilatsaka la neige de ny zavatra nataoko voalohany de nijery misy pneu neige sa tsy le fiara. Satria ny garage iny mety hoe inona moa zany be de be ny olona eo izy inona moa zany manao ny asany izy de misy olona miditra tobile de omeny le tobile. Fa raha ohatra hoe efa la neige efa nilatsaka indray de fa sûr fa tsy maintsy solon'ny garagiste le pneu. Fa ty zany mbola tsy nilatsaka, mbola maina be mihitsy. Mbola maina be mihitsy ary fa tia Suisse tsisy la neige fa tany France natratrana io. De akoatran'izay de tsy maintsy mijery koa anao ahoana ny toetry ny lalana. Hoe misy bouchon sa tsy. Aiza ny tokony alehako. Zany aty zany vao miala zany anao de tsy maintsy mijery météo, mijery ny toetry ny famovisan, mijery ny fiaranao. Zay ny tokony atao. Za tsy nataoko zany na ny ray. Lasa raha iny andro amin'ny 4 ny ala teto an-trano teto andeha any France. Olana voalohany tsy nieritreritra hoe kay moa zany raha amin'ny 4 zany miala eto de any amin'ny 5 amin'ny 9 any ina moa zany mivoaka ny frontière en Suisse makany France. Fa ny zavatra fantatrao ny mivoaka ny Suisse amin'ino moa zany amin'ny frontière amin'ny 5 amin'ny 9 de tena embouteillage be tsy fakahitana. Satria ny frantsay miasa tia Suisse ity de mody any France izy ny moa zany ny arivo. Raha ohatra maraina avy amin'ny France anao hiditra Suisse de avelao idabo. Fa tena embouteillage be ny frantsay mitady asa tia Suisse. De za zany vao tonga eny an-dalana vao tonga saina hoaly aza moa firavan'ny mpiasa frantsay am'izao oro zao de embouteillage be zany. Ina nataoko fantatro tsara lalana ina moa zany falehako hoe misy lalana afaka manao lalapo zany amin'ny ina moa zany an-tendrombohitra anao zany. An-tendrombohitra anao satria toerana falehako entre ny Besançon sy Suisse reo. Eo ho an'izay mahafantatra de eo amin'ny le locle le
douane ny ina filazana io douane ny Gédo angamba raha tsy diso Col de Roche eo amin'ny douane ny Col de Roche eo amin'ny Col de Roche eo feno foana io atra tia loko la atra tia lasody fo ary fa za zany nakany niakatra any amin'ny ina moa zany Pont de Martel ali lalako tsy nieritreritra hoe ilatsaka ny la neige efa nitenen'ny radio nefa za tsy nieno de tany amin'ny Pont de Martel igny de satria maina be koa le andro maina be tena tsy nina mihitsy zao hoe tsy mitratra mihitsy hoe misy la neige de niara embouteillage de niakatra tany ka any amin'ny tendrombohitra any efa latsaka la neige lasa amizay aty zany tonga tany tratra la neige tratra la neige grave koa zany ahoana raha ty de za tsy manana hevitra mihitsy hoe misy point neige sa tsy fa za no mety mitratra mihitsy tsisy satria migrisa le tomobile de zay zany ho za le tsy fetretana de iantso an Jesosy ve za am'reny fotoana reny tsy atra an Jesosy tokony hivavaka ve za fa tena dans la haine mihitsy zany tamin'ny fotoana io de nandeha amin'ny tendrombohitra iny zany de tratra la neige ny tomobile sasany fa manana point neige tena vong za amin'ny tena mandeha pa mivavabavaka tsy mivavaka fa mivavabavaka vo tafavoaka ny inona moa zany ny tendrombohitra averia tsy tadidiko le inona moa zany motoban de tafidina ihany le fiara tafidina aty ambany aty aty Morteau eo Morteau ndray zany nieritreritra satria ny GPS manondro mandehana à gauche nefa ny tokony io zany tokony mandeha miditra Morteau de manaraka ny lalana national mazava be iny lalana national mazava be iny fa nahita le GPS nanondro hoe ary ny lalana dikan'izany zany le GPS zany mahita lalana akaiky hoe manavatsava na nieritreritra ao aloha tsy haiko ze fandeha fô GPS manondro à gauche de nanaraka an'iny tsy eritreritra mihitsy hoe tsy vita le tarena le la neige fa le lalana hoentin'ny GPS io mbola misy la neige koa de tsy nandeha am'le lalana national mazava be le misy le andehanan'ny tobile iny zany be de be satria raha fandehanan'ny tobile be de be masy de la neige zany de tsy de malama le lalana rehefa andehanan'ny tobile be de zany vile gauche ndray de nampidiriny la neige nampidiriny inona moa zany ny GPS amin'ny lalana le lalana nidirany igny kay de mbola avo be koa de la neige be vitaova tena la neige be tsy fakahitana ahoana ny hevitra ny orana la neige ahoana ny hevitra latsaka gaty hijanona tsy mitondra akanjo mafana ko satria zany la neige zany mila akanjo mafana zany naloha hijanona tobile hoe hijanoko eto ty tsy hijanona ahoana ny atao la ny hevitra zany anaty ala be andro maizina andro androalina satria efa any amin'ny fito alina any am'izay zany amin'ny fotoana io ahoana zany ny ataoko iandro maraina ve sa ahoana ny antso dépanneuse moa zany de fa tsy spécifique satria ahoana ny ataonao raha suisse anao ina moa tsisy planeuse miandro dépanneuse de tonga de ateriny ina moa zany teriny atson'olona polisy anao de aterin'olona any forera ny tobile anao d'ailleurs ko mbola nisy problème hafa ko ny telefône neutre koa tsisy roaming zany hoe rehefa any andafo zany de tsy afaka miantso le telefône neutre zany hoe tsy afaka miantso koa toute façon satria tsisy réseau tsy niomana hoe tokony vidy ina moa zany data roaming data rehefa mandeha any ivelany zany raha tsy mana abonnement européenne ianao de mividy méga zany moa zany afantaranareo azy data roaming tsy afaka miantso tsy afaka mandroso andro alina andro maizina nanakana olona ary anao ajanonao ny tobile de hoe nanakana olona anao tsy solijanonao satria anaty ala be any ianao maizina be sady ny la neige de tena tsy solijanona aminao eo da ahoana zany ny hevitra de ho za hoe aleo saritina moramora ihany satria indraindray ty lalana ty so tafavoaka any amin'ny lalana ina moa zany le national ihany angamba ty lalana ty de nandeha miadana de gresa any de tahotra reny zany satria tsisy pneu zany ianao to de migrisa de any amin'ny dona amin'ny hazo anao na mikodidia anao de nandeha moramora teny gresa elane zany vao tafiditra amin'ny route nationale le lalana satria ka izy io zany tena hoentin'le GPS any am'le lala kely mihitsy satria manitsy
de migoresateny de tafavoaka ny lalana somatsara ihany tafavoaka arabaina isorana Jesosy ny tokony natao fa za tsy nisaotra an' Jesosy de lasa raha naka an'le entana de azo le entana de ody am'izay andeha ody am'izay voalohan'ny olana de hiditra frontiera zavatra ataon'ny polisy voalohany raha vao miditra frontiera anao azo polisy fisy de hijery hoe misy pneu sa tsy de akoatran'izany inona mo tsy fantako na assuré zany na tsy am'le tomobile lasa am'izay nandeha nody a Suisse efa andro amin'ny am'ray maraina mandeha amin'ny lalana iny efa afakafaka ny lanezy fa maizina be sy avo orana be le anina tena dalana teny am'izay zany de jereo ohatrany inona moa zany tsisy puissance le tomobile tsisy puissance tsy mahazo aina indrindra fa ohatra ny miakatra fakara zany tsy mahazo aina le tomobile ahoana ty andrekako inona loatra nahazo andro any ty de andeha nidiny ny fidirana ina de tonga de mirehitra ny ina tableau de bord hoe stop mirehitra jaune de mijana le tomobile tsy nandeha tsony andro am'ray maraina raha ohatra iantso dépannage misy dépannage 24h/24h de raha ohatra ka ianao ka tsy assuré am'le fiara de asaigny mandony dépannage any amy 400 € na 500 € dépanenao eo de alefa any amy garage any de ahoana raha zany ny hevitra ny fomba atao satria maty le tomobile iantso le garagiste ve andro am'ray maraina ve zo azonao atsoina eo de mijanona amy voadala tsy afaka nakasisiny akory de ahoana zany ty zany ahoana de tokony hivavaka angamba de mivonoky le tomobile de demareko de lasa ndray le tomobile de lasa tonga tany aloha tany matampo andrako le tomobile matampo tena any akodaoda zany tena any akodaoda be amin'ny andro alina maizina avo ny orana de tena mijanona manao effet de détresse misy tomobile miala avy any mitsoka daholo le tomobile satria tsy fantany nampanendaka na inona zany de mivelomina ndraiky de lasa ndraiky de mietrehitra am'izay zany hoe hiakatra ody aty antrano satria ty antrano ty antendrombohitra de ahoana am'izay ny fomba fiakarana satria misy lanezy am'izay en plus n'izany ny tomobile efa tsy fantatra ao na faty zao de zao tsy afaka andeha tsony na ahoana de ny olona koa zao raha ohatra iantso le garagiste na iantso dépanneuse de atery le dépanneuse any amy garage tomobile igny nefa ny olona za feno entana anatin'le fiara feno entana de ny olana de ina moa zany netako rehetrehitra ao karaha ohatra raha ka inona mo ka ternana amy garage ny fiara iny amboary garage iny fa ahoana fomba makako le entana rehefa avy eo asa hita tomobile hafa ndray compliqué be fa tiako zany hoe tonga atrano le entana de raha ohatra ka ina moa zany le fiara tsy mandeha tsony hoe da janoko atokotany de atsoky le garagiste hoe tena tsy mandeha tsara nge ty tomobile ty de zavatra ny vavahako zany de hoe ny atongavako ao atrano tarety tatela tomobile sady simba le tomobile no tsisy pneus le tomobile tsy sotry zany de tonga teo ambaravarana le tomobile no maty tonga teo ambaravarana teo tokotany moa zany de ina zany le nanontany an'le nanontany teo amy côté teo hoe oza hoe raha ohatra hoa ka le ina moa zany le jauge ka fiara efa talobe 306 Peugeot 306 de hoe iny le jauge le any misy minimum maximum iny inona dikany iny satria iny minimum zay fandaniny de nisy bandy spécialiste nahay be moa teo tonga de namaly hoe tsy haiko température moteur par rapport amy pression zay nazavay lery de nanontany hoe ahoana ny ina moa zany mbola azo etana hoe tomobile satria tiako atao amin'iny de ateriko amy garage zany de merde zareo zany ny ampitson'iny fa tsy voavaly moa le izy de tonga atrano ena zany amy ro maraina am'izay faharoa rehetra zay de fantanina mipetraka de inona mo tsy nivavaka nefa toa ohatran'ny
nampian'Andriamanitra tonga so matsara ao an-trano ihany na de nisy olana goavana be. Moa ve ny tsy mpivavaka ampian'Andriamanitra koa? Dikan'izany de ilaina ve le mivavaka alohan'ny andeha? Zay le fanontaniana mipetraka.